Gastitan Taragas. Kilemam-pianakaviana nosoratandraza Jean Rivo, Ovelom Regis, Rakoto, Faly, Andry, Iony, Ioly. nandray feo sinina nantondosa tovy razana mamonjy sy olosoa. Oderser Beniomby a. Beniomby ny tianinona ity nefa fatritran'olona ka tiany Beniomby a Beniomby. Atray, manahoana aloha sery jejo a. Jejo ny anadandreniny ity. Raha zay lalao no anaraka fa tsy jejo zany. Ka zay tsy inona nefa fiantsoana anseko. Ary aza de tezitra moe. Nefa to me tsara tarehy no rehefa tezitra. Maty koa tena ry fatritra? Ka ny ako nge zany mba hanaram-bositra toy ny anao ihany. Saingy tsy mba mahatezitra. Vazivazy ny ana fa raha vao tezitra ny anao de miamivindina be molotra ao e. Ny tarehy amin'izay mibebaka be, ny maso mivandravandra tahaka ny tararaka amin'seho maso. Aza be fatokadoka eo e. Fa vo eo ny manaratsy ka me tsara vera tsy vetivety eo. Mandeha iry raha ratsy zany veletsiko amin'ity kifafi eo ty. Ny ako ngery jejo ka raha fanoharana ny tena anarako e. Fa de ny olona ny manome an'io anaram-bositra io. Itovizana zany antsika ka za taitra raha mpatsoko hoe fatritra. De tsy tokony ho tezitezitra ianao zany raha tsona hoe jejo. Misy antony ine io e. De enao zany ny fatritran'olona. Oka raha farisinao ay. Ho alina eto amin'ny mantsy ny andro raha ifampitsikera amin'izany eto. Tsy mba zay ahay moa tenenina fa ny hoe jejo no amingavingany ahy eo. Ifonako re raha mahatezitra anao e. Olo tiako matsy anao ka te aleoko manginy e. Ahoana hoe ty le fatritran-doso ty? Manahoana ry sery Beniomby a. Azafady fa mbola variana miresaka tamin'ny vadiny sehako. Raha Beniomby le ty fa tsy Beniomby fotsiny tahaka an'izany a. Fa nga izy ty ben'ny tanàna ka mpanarahana an'izany koa ny anarako ka. Ka eo amin'ny mampirahalahantsika angino tsy soronako e. Ka ny hevitra lato ohatry ny hafahafako. Hafahafa ahoana? Fa tsy toy izany ihany vehatra zay e. De veriny la ho vendrany zany a namarenina ka tsy nahenony teniny la tamin'ny vadiko teo a. Fa nga nisy teny ratsy teo fa tsy teny mpianakaviana tsotra sy motiny e. Lainga zany rabe fa ny kôtikôty ihany resan'ny faraparany teo a. Henoko tsara dolo izy teo e, tena henoko. Lazalaza izy teo hoe andao tohizana fiarahantsika sy se taloha sady nanome fotoana ioana fa zany tsy netsony e. Dray marina zany vava n'ity vehivavy ty. Tsy menaka akory mandainga. Tsy mandainga le ty vadiko io fa ela mihitsy ny efa mivadika ato-doha. Fa nga mo efa niaraka zany nareo taloha ka. Antanio tsara ny vadiny sy efa tena tranondaigny. Ka ahoana zany ry jejo a. Laha zao zay marina fa isofatoko ny ray aminareo roa eto a. Raha misy zany nahoana tsy nolazaina tamiko teo aloha mba tsy anambadiko anao koa e. Resaka teo mihitsy zany fa zany nanao hoe andraso kely aloha. Ay, ela mihitsy zany mpamadika rahalaro le karla ty a. Matika lany io fa mantosynainga ana. Oka aloha mba hiteny alohan'ny amin'ny ose a. So ma tsy hitamby herimerenan'ny aveloko se ka ho sahirana. Ako iny ny raharahako iny zay avelony lany. Andorako fatobolony vadiko zany de lasa nydrivotra any. Zany fa nga hipetraka eo amin'se ny vadiny se amin'izany fa tsy ho kotabaka eo andro manalina ao anaraka. Efa ho lasa daly le ty. Andana mandeha any lafa sao de akako famaky eo anaha. Raha izany aleo aloha andeha sao tsy ahita ny jejo tsony e. Mandeha ty mandeha any fa aza manao zay mampiady anay mivady eo mandaingalainga foana. Fa iza no mandaingina roa ty. Ny vadiny se. Adinareo aty ranabavy a. Mandrosorana da. Zany angamo eny ny vady aleo tantanana izy hiditra ka. Ka manahoana nareo aty ranabavy a. Salama tsara fa misaotra e. Mba eninao ihany ve ny teniko fa to tsy mamaly anao. Enao no marenako zany la zay no tsy maheo. Avela ho any rehefa tsy mahare anao. Enao no marenina ho aka zany re no omenao loza e. Ay ve tany atsena ianao e. Teto an-trano ihany arana da fa tsy tany atsena akory a. Arezinga anoatra sy njola. Aloha tsona mihitsy izy mianaka fa to mandreraka rana da tika. Or Beniomby a. Ahoana e.
ahoana zay? aviana reo mianaka e, misy vahiny ato. Ho avy ahy e. Iza ndraiky ho azo zany? Manahoana ry ngianoatra? Ay ve ngarain'Rozy ihany ty tonga ato ty e. Salama zay ngianoatra fa nareo no manao ahoana? Manga ny lanitra ry se. Fa aizany akola be diny. Akola ina no ty amiko ry ngianoatra? Fangatso eo nareo fa misy dia le. Inona ny tadiavy ngianoatra ty e? Toa tsy mandeha am'izay loha ny resaka fa zavatra hafa foana no avalony. Marenidrenina nge izy fa ingahy mbola tsy fantatroatra am'izao e. Ka tsy de azoko atsaina kosako. Zao zay vao mba niresaka maharitraritra kosa nge. Ka izy ane tsy teto-tsinona fa tany amin'ny fatra no mipetraka niaraka tamin'le ravaviko e. Any manko mafana mba hazony ainako. Hitako ny ohatry ny sikainako. Ka mila miteny mafy ianao vo eniny e. Baiko mona no ampiasaina indraindray. Ay ve. Nareo koa zany tanaky ny manan-kilemako. Inona hoe zany vavanty? Exanko. Sao de ho totaiko an'ity varotsy-boninkazo ty arenao Hita fa zany zao nareo menakaviko. Ianao jejo sady mahay vava. Ny anadanareo koa ty lalo talovana. Angambako pandehala zany ravavy nareo zany ko. De veriny ty fampamosavy zany zay menakavy. Inona ty fa mahay vava loatra? Kay maty fa vaky lohako marina. Ino tena navaky lohany azy e? Kay ampahafiriny famonty azy zany rehefa mahazo azy toka ny velany any. Zao mila hitondra takaitra hafa mihitsy amin'izao fotoana zao amin'ny antaon'ity. Ka iza mantiantoka amintsika roa. Zana ratra sa ianao namoy zavatra tsara nandanio mbola be? Aiza ry volany tiny tsy avoaka ividiahana vaovao e. Angatsy mahazo vola amin'ny ndalahako isakaizy anao iny kosa ianao ka ianao ny vady-pamelona fa tsy fatritra e. Teniteny foany ty. Rahalahako no isakaizainao tsy misy tahotra senatra akory fa ohatry ny atao kilalao. Mba matahora ny atahorako e. Adininy ty anga fa vatonjoko kilalaonjandry. Ay de tena ataonao mihitsy zany toetra ratsy zany ka rehefa sary-piary ty vonivony ve tsy aleo koa ve horonitra eo e. Zany mahataranaka kilemainanareo e. Ary ty akoatra ny fatritra mitady sakaiza ny vadinjokony ny zanaka koa ty papahana ty raha teo ro midrongotra amin'ny fahasarotam-piary de tsy mahalala fa tsy ny midaroka foana. Ajanony eo aloha iny fa inona ny dia ny rainy Rozy aty e. Tsy fanta fa vo iresaka sika rehefa aveo e. Fa niaditsika teo anga misy reniny akory zao reny. Ka de ilelalelo eo zany anao iresaka aminy tso. Atao hoana fa tsy fidiny aminy zao e. Tsy maintsy arahana baiko amin'ny tanana de mba azony ihany. Ay tovy eo azo. Rehefa miteny ianao de atreo tsara izy. Fa ny molotra miteny misy azo noraisina ihany. Oaiza ondra nada hono zao danao e. Ay zao ry ngianoatra. Ahoana zay? La zao zay tindranada fa miaino izy e. Eny ary mba mividy an'tony DVD misy hiramasony tony aho enoko ka le misy sary no azoko de mba nalefako tao an-trano. Zany ve mba akanisany aty? Fa inona hono no heniny am'izany ka? Za koa aza mba gagako de ny sary fotsiny anga. Fa manina ondra nada no nividy an'izany e. Nefa tsy mareny ininina e. Zao za tsy tao an-trano fa nandeha mividy zavatra tany an-tsena fa nareo ngano tady atao an-trano. Tsy aminazy mihitsy ny anadanao ty ka atovy am'le fanaovana azy raha matotya. Andraso ndray ary farako baiko mona e. Nahoana no nividy io DVD io ianao nefa tsy misy irenao akory ny hirahirany e. Ay ve angamba misy simbo le diska de tsy miteny fa de sary fotsiny jereko anefa de finaritra ery ny olona ve varotra zavatra mandeha hily ianao tsy mahareko saivitoizany ndesany aloha fa velao any zany ka tsy maintsy arahana baiko mona fa tsy misy valim-panontaniana ho azonao eo e. Ka ataovy ary atoandro eky ihany ny androko mbola be ny zavatra ataoko e. De inona koa ny dianao aty e. Nakaiza aloha ny jola zanakareo e. Aleo tonga de atsona fa ela be ny miresaka amin'ny leranga ty ka. Oronjola ahoana e. avia ty aloha ianao e. Io tadiaviny ray ny Rozy danatonao ianao. Tonsezi tondro niny aza tsy valambalana va mampienjera. Aiza le tsy misy mitsivalambalana eo fa elano tsy mijery tsara fa atao inona ny mason'lahy na atao haingondro fotsiny ko enao koa tsy mieritreritra
ka tsy fidiny azy nge ny papany e. Ka tokony laza meloa izy ka. Efa fantatra ao hatramin'ny naterana nge zany e. Fa ny fahasiahanao no efa tafahoatra loatra. Any ka mila iraraka foana nivinao rehefa miteny be ianao. Amin'izay miranirano mba amin'ireo vangy ohatry ny vampira mpitsetsidra reny. Mangina anao fa sao dia ataoko mivilany eo koa ireo molotra mipetsopetsony ireo Tsy ho laitranao ngerabe raha tena hampiasa ny taretako amin'ny fahaizam-bava e. Ka mahay zany ty ka tsy mianatra mpikabary. Aza taitra ianao fa mbola ho avy ny kabariko rehefa tafaraka amin'ny raha fatritra zandrinao Zany ve no ataoko ampiongotra ny volondohako Inona moa ny rarahiko izay karazam-bolo iongotrany fa ny fanambadiako faharoa amin'ny fatritra no ataoko malaza. Ao ka rery jejo ohatra ny mampiorokoditra ny valinteninako. Zany ny ainako teanao aminy eo nefa loza loatra raha hamono vorona. Ka ndralahako ihany ve no amprofesinao amiko kosa e. Mahay zary neny e. Aza masitsipona amin'ny fahasarotam-piaro so igagan'oletsika e. Milamina re nareo ry dada sy neny fa tsy mba menatr'olona ve. Jereo fa mitangorona ny olona. Avy aloha mba hiteny dada to fa misy tiana ambara mahatony teny izy. Gasty tany Taragasy. Ora matotia mba nytanio tsara amin'ny fahaizanao miresaka fa tena tsy fantatro mihitsy ny atondihany fa tsy azoko mihitsy nge. Ka tsy mba ampiasainao ny fitaletanao miteritrerin' io ka efa mba miteny foana teo fa zavatra tsy mifandraika amin'ny resaka nataoko mihitsy no navaliny ko leo mba sendra ny mafisofona ianao ka tsy mahita olazaina nefa amiko mila avakitra any ny fitenenana ary mangina anaovako azy fa maharikoriko eo ataovy mihitsy e. Orana da ataovy amin'izay ny resaka ao e. Ay ve nandeha tany an-tsena aho aho maly araka ny voalazako teo dia mifankahita tamin'jola mitovitovy ihany ny zavatra nividinay. Marina zany reneny fa tafaraka izay mianana saingy samihafa na dia mitovy azy ny zavatra nividiana. Ary oka aloha zay ianao fa aleo tohizan-dahatonao dia ahoana Ranada? Ka io zanaka re io tena tsy matahotra an'Andriamanitra fa tsy mahalala an'izay mba iarahaba izy na dia efa mifampijery zao azy. Rehefa niala teo andeha hody dia io koa izy avao aorinako mitondra bisikileta. Ka tsy fantatro tsara nge izy ry dada sy neny fa ny fanalavidavitra izay mianaka e. Fa tetỳ an-dalana dia mangina aloha ianao avy aloha tanterahany teniny vao mimaly izay tiany ambara ianao. Ay izy avao aorinako nanoto ato amin'ny bisikiletany dia ny anjerany akoha ka dia ny loalitro sy ny kiboko ny naratra dia io andro mbola misy fery io ka hoe ataminy raha vao mba afaka niarina sady mba tezitra ihany koa fa ela vely ty jambany tsy mahita ny lalana alehan'ny lava ny olona nitsahany lahy bisikileta. Ka ahoana zany rinjola dadatoa anao ve dia tsy fantatrao e. ka efa mba nampaneno klaksona ihany nge aho fa nodinitsy eno aza sahirana mandamin'io foana ianao ry jejo fa samy manan-kilema daholo izy mianaka ka tsy fankahazo mihitsy ny resaky ireo ka tsy mba mahazo miteny mihitsy azy zany. Inona no teneninao eo e. Ny ray ity jambajamba ny ray be marenina ka izy amin'ireo no raisinao manana ny marina ary ka tsy hitangeranga fa samy manana ny kilema ny fianakaviantsika e. dia atao ahoana no hitsarana ny adin'izy mianakireo nefa ka raha iroso amin'izany fitsarana teneninao zany sika dia oka aloha ho tsabonina ny aretintsika roa fa nga moa zarery ny diso aminao ka ka raha tsy nisy ny erisetra matetika nataonao tamiko tsy tonga amin'izao toerana zao ka raha mbola miziriziry amin'ny fombafombanao io ianao dia tsy ahana foana ny fanantenako amin'ny fatritra moa zany izy ko tsy mbola vonina mihitsy ianao zany ny fandaminantsika aiza moa ny zanakao ny tsy hanao tao foana ny marina nga dia nisy rahantsika mihitsy mitetika ao izay mihitsy treritra dalana ianao dala ahoana rajejo ka dia avinao tsisy mpamelona tsony amelona zanabahatra kosa ve zany aminao ary ho lasa iovaova vady isan'andro eo ianao raha ifatritra no antenainao ka raha efa dinihana tsy aleo ve izy tsy mba sarotsarotony toy izay ianao be kredy isan'andro ka manka aleo izy raha teo tsy manambady dia afaka miliba tsara zay mba tity foany ty ianao olona tsy hanasa sy fatritran'olona mpanenjika dao mifotsiny oatra azy ve no ahatondra toka hatrano raha tsy ho foana fa tiako ary ny anjara volako aminao koa ataonao aiza olona efa misaraka amiko ve ataoko ahoana ny antoka an'ity sady efa demi maman io ho aizy itsony ko za ihany na vitanao fa aza medaladala eo hita fa zany sady zao zao vao tena mivelatra ka hoe demi maman isy dinako kely ny rahalahinao dia manaraka ho azy lasa dala raha vao mahita sady mamy ringe ny orokoroka raha vao mihony
eny e na dia oza ny tay-paraky amin'iny molo mitsokitsoko iny. andray ry lanitro madio vetavety ty. Ody razoky a aiza raha loatra andry fanakaiza dolo ny olona tato nefa to mivodo olo ny varavarandra. Iza koa ary zany manatabataba vao marainy zany e. Zary sy ety a ohatra hay ve aninona ty alahy anadala mivadiko indray. oka ry razoky izanyko fa na dia nomenareo anaram-bositra hoe fatritra azy a dia tsy araky ny fieritreretany se azy zany. Marina aloha fa hoe mamo indraindray nefa zavatra sendra mandalo ihany reny. ka inona fotsiny ara no reharehan'ny jejo fa mpanadalinareo e. Evi manokana zany razoky a ny olona angamo ho azony sy ho fifena tsy any ho neviny. na inona fa maliny lahy tsy afaka iny mihitsy ahy e. jejo mihitsy no nanambara fa misakaizinareo elahy foana ny be fikafika hoe ka matoko tsara ny vadiny CVC sa zay lazainy ny vavany dia inona doly nefa mety avy amin'ny ataony seny mahatonga azy iteniteny foana fa tsarofy. de mampitandrina ny lahry aho zany fa mety ahavita zava-dratsy a fantatra nefa zany ao anatin'izany fikasany zany e. ka iza indray moa e. Nefa ny teny kosa dia zao raha matiny sy a dia iny ve sy fa hiadana ny tokantranonareo tsy ho ady lava ary vao mainka ampirongatra ny alava ny lelany amin'ny se zany. Tsakotsako tsara ny teny razoko voavoaka so mantsy anenenana mba adin'io tsara fa fianakaviana samy manana ny talentany tsika no tafatambatra ka raha tsy mitarina dia hidirana angano ary ho afa-baraka amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina. ialahy indray ve ny mianan-kendry ny teniny zany amiko e. Ka inona indray zany nataoko rehefa tsy manaky ny teniko sy e voatery anaky ny teniny vadiny sy e zay zany noho izy. ka to mandranitra indray ve se zany ange mandranitra ialahy ka noho ny tsy finoany se any mahatonga ny fahamalitsika amin'ny raha lahy dia manjary tonga ho azy ny fandrangitana. Fa ino zaty mampifamary anareo roa lahy e. Tsy misy famaliana zany ato jejo ianao ny fototry ny fikorotana ny tokantranontsika izay ihany. Fa inona ary fatritra ny lazainao tamin'ny vadiko ianao milaza lainga tsara lahatra amin'ny razoko ka inona indray zao misaritaka ny fiainam-pianakaviana. fa na zanona tsy zany aloha fatritra to ohatra mitombona ihany ny ahihany lahy lainga andre zany raha be fa izy no ny tory fitiavana tamiko voalohany ay marina zany lainga be amity tiany nahitany volako ka namadika palito ity aka nilaza hoe na hisaraka azy zay sy ny zokonay tsy manininy e zany e. ay ve tsy sangisangy tsony fa tena izy ty zavatra ty e ka ahoana zany ry jery fa tena mila mpivaranontsana mihitsy izy zany tsy marina nge zany raha be fa oroka kely fotsiny nataoko taminy noho izy nanome vola dia hoe amin'ny manaraka ny raha zany izika mbola misy amin'ny manaraka indray ka ahoana no mbola hipetrahan'ny fitokisako anao ka aleo isaraka mihitsy sika rehefa ny zandroko ny tianao dia mandehana ianao tsy vita ny sangisangy hoe vadinjoko kilalao-njandro fa dia no amarininao teo no resaka e. Ifonako re raha be fa aza dia arina amin'ny adalako kely iny ay e. Ka efa soloan'olona le ry ve ny doko vao hitododo ifona amiko ianao ekeko ny fonanao fa ny fiverenanao amiko kosa ho laviko satria vao soso loatra ny aja ny tokantrano ka aleo misaraka tsika zay ihany. Ianao ve mba mieritreritra e? Inona intsony jery mieritreritra amin'izany inona tsony dia teo ahoana zany ty zanantsika lahatokany ity na dia mahita azy jambajamba ty aza noho ny nataonao. Jambajamba voajanahary izy fa ianao jambajamba ny volan-jandroko no tena maharikoroko ahy zay ihany. Ary ny tokantranontsika ho zaraina fananana raha inao inona intsony zany e manana ny tokantrano ko izy ho vataninao ary ny fananako tsy ho zaraiko aminao samy nizarana avy zahay roa lahy avy tamin'ny ray aman-dreninay ka tsy zaranao koa ve mba azo fananana vaovao e oadray zany mba hevitra ty ka izanyko ny rahantsika niaranga ireo e. Ka inona ny mampalahelo anao amin'izany e fa volako daholo anie ny vidianana an'ireo e nanana ny fitiavanao ianao dia nakambana ny atsika ankehitriny nentinao ny ianao ho zaraina amin'ny fatritra noho ny ajejojonao tsy nahatsiaro zay ho fizaram-pananana ka dia ataovy mahafaliny ao aminy fa aza mitakitaky hafa efa nafoiny e zay ihany. Ary injora atao ahoana raha mba malahelo ahy izy inona inao amin'izany e lehilahy nge fatritra fa tsy sarim-bavy ka hoe tsy hiteraky nareo e sa tadiavinao zaraina koa injola ka zay tianao na ilany avy na ny avanana ary atapahana dia ny ambony no anao sa ny ambany ihany koa tena lasa daly tena ry tya ay zany misy an'izany hevitra mahatsiraviny zany eto tany
sa efa nidevoly manjaka ao anatinao ka ianao mila fizakana n'izao rehetrarehetra zao ka soa ihany fa ny fitiavanao sy ny ano nakambana dia mety mizara fa raha tsy zary ny tenanao no zarainay ro lahy mihitsy efa lasa ny vorondolo mandeha alina ny sainao ka na mazava aza ny resaka dia ny maizina ihany ny manjaka ao anatin'ny atidohanao ary ny any ty efa voafatotry ny lavarambo ny tenda ka tsy hafa mikofoka sao hosoroin'ny tandronindray ny fitombenanako maharikoriko any miresaka aminao fa lasa aloha mandehanako dia aza miverina ntsony entiko manaraka anjola eo ianao rery eto any ramatotia ka nefa tandremo sao adiny ny masonirany ka izay vao ifantona matetika ao an-trano nareo telo mianaka noho izy efa pahapahany iny iny fantianga Gasti Tantaragas. Manahoana ranada za koa no adala fa hay moa tsy maheno izy ko aleo atrehana mihitsy mba ho hitany fa miteny aminy sady arahana baiky moana manahoana ho ranada zao no mba fiainoko an'le CD vao vidiko iny ko efa ho tokony fantany baiko nataoko aminy fa nefa dia mbola hafa ihany na valiny mba maheno miteny tiany ve ianao io ranabavy dray marina izy dotonay tia ny milaza ho tsy maheno azy tokony ho any amin'ny dokotera sika ranada so mahita hevitra ihany izy anampy ny fiainonao fa tsy alehany mihitsy ny valiteninao ka mbola rehefa kelikely avy ho any an-tsena ka aoka aloha hitan'andro sady miaino an'ity iran'ny kristianina tanora ty ary aizy njola laza ho azy fa mbola maharary ny lamosika tam'le nandonany ato amin'ny bisikletany iny ao an-trano izy fa ataonao inona ary ianao nga tsy mba manao zavatra ny tonga vao maraina ty mba mamangy anao fa so marary rery ato efa nilaza taminao aho fa rehefa kelikely avy ho any an-tsena raha iko ina na tsy ho any aza fa ny antony tadiavanao anjola ny valio ka nga mahay mitendry vali eo ianao mba dondrona koa raha nabavy zany ilozaka ianao fa tsy fankahazo mihitsy ny resaka tsika mianadara izany izy ka ary aiza zao ngia anoatra zay zao ny nakanesako aty fa ny saraka zay ay sotra n'Andriamanitra ary fa endriny anabavy ka mba mahatsiditsidika Andriamanitra fisarahana ve dia isaonana an'Andriamanitra tsy fandray mihitsy ange zany resaka zany aleo anterana da ranabavy mitampina angano sofinao sa mody marenina ny tsy valiana ny teniko zandray ny lazainao marenina fa tsy hainao ny doto velona ilozaka ianao fa very andreto fotsiny aka ividiano CD ampitory tsaratsara reny fa tsy misy eniko mihitsy ty mividiko ty ka efa tena vo mihitsy ianao ry nyaraindraozy CD vaovao ve dia tsisy feony fa ny sofinao mihitsy nefa mila fitsabony ka na CD 10 aza novidiana dia ho vola very maina ary ianao zany ange miaingo sy manimanitra ry ka aiza no foingaanoatra vadika indray ny resaka fa tsisy raha manjary tsony na dia niezaka nanampy baiko amin'ny tanana zaka fa iny ny tia ifamalinareo mianadarina eny ary amin'ny 2 kilometatra ry dia efa mahare anareo mivazavaza mandehana ho ny vidiany CD ny mpitory da ataonao ho enony zany tsy vola very maina ve zany roniny asako efa nitenenako an'izany izy fa manampitsofony ary samy misy fahavoazana zany nareo menadako ary tenao miteny aminy hoe marenina nefa ianao koa nge mba papahany efa nilazako nge ianao tsy hitondratondra ny bisiklety iny mandeha lavitra fa ovonon'olona any ianao raha mahadona azy ka raha soloana fiarakodia indray ary fiarakodia izy no mpitehina any to miteniteny foana ianao rehefa avilako miankavia nge ny masoko mahita tsara ka iandro zany zay fiara fanaina aminao raha sendra voandalana ve tsy hivily izy na hijanona mihitsy misy fahavoazana ohatra ndahatononao koa ianao ka ineny mampirafy amin'ny rahalahambady ve endry mialahy ery fa mahasosotra ianao mba avondray aloha neny amin'iniko nampiantso an'lahy raha fatritra fa tena mahatsiravina mihitsy ny fiainam-pianakaviana fa dia misy inona loatra raha zokony dia avy toy izao sia nahoana moa mivadiko nongotany lahy teo am-pelatanako inona no ambarany lahy amin'izany
mety ampisarabazana antsika ro lahy ty resaky ty raha tsy mazava. Aza de mbola mitratrevatreva aloha sy ary mandiny tsara vao manamelo ka. Inona le tiany diniana amin'izany ntsony a? Vadiko nalainy lahy ka tsy asarotiny ah. Tsy ny fahasarotam-piara kory raha zoko no andaminan zavatra fa ny fahatserovan-tena. Zao a, tafahoatra loatra ny toetra ataony se aminy ka mba mahasorena azy. Mila ningotranainy mihitsy mantsy any ka voatery izy mitady hevitra ialofana. De lahy zany no mahay mandamy manosainy fa izany vongandiky a. Zany ray ve ndeha nazava aminao fa tsy anao no nandao ny tokantrano no tokony hifonamiko. Ny antsika efa tsy asipy-heverana tsony iny e. Fa naminonao amin'ny fatritra zandrinao no atongavaka eto. Mivoto ny masony zao a, vaky ny vavany a, ary nifiny roa eo ny laona afaka. Inona ny antony? No ianao matoko tena loatra amin'ny ajejona raha matoty ka izaho tompom-bady avy no anaovana fitenenana tsy zaka. De zany naminona ny rahalahy. Raha mba ao an-tsainao maty fa mbola tsy mahay mitsako izy ane hatramin'izao e. Za zany tokony isaoanao nanalan'ireo nifiny roa fovoaniko. Amin'izay mba mangatsitsika ny ato vavanao tafoforana rehefa mifanoroka ianareo ko. De miny ianao fa hiverina aminao a rehefa nahavita zany asa raty zany taminy ianao. Hitondranao izy ty fahasarotam-piary ty e. Ny tenao ka zao de mbola feno mangana ary mbola henoko hoe mivika aza ao an-damosika eo. Mbola manatena e. Inona no atenainao? Ny mbola ampijaly asy ampitondra taketra vaovao. Manatena taitsokona. Tsy isy tsony ange zany rehefa tsy jejo miantso lehilahy ianao e. Zay ihany. Tsy maintsy misy zany ringa ty raha mbola vehivavy koa ny vehivavy a. Tsy mba hiaingo anambombobotaina zany. Ianareo no manao zay ataonareo any ka zay vehivavy no omena soketa. Fa ianareo mahay manadio tena. Ay ve zany ianao tsy hiova mihitsy fa de ho lasa mpovaro teny e. Rahalahinao no vadiko raha tianao fantatra ny marina. Fa ty antoka foana nge ny mamonomono azy e. Fa tsy hamaly anao mihitsy izy. Olona tahaka zany ny any mba tiako vady fa tsy ny manindrinindry be fahatany tahaka anao. Ora matotia de ohatrinao tokoa zany aza manatena atsony rehefa tsy anam-piovany e. Tsarovo koa fa noho ny fampijaliana nataonao any na tonga ny zanantsika anankilema nefa de indraindray ianao no mifosafosa azy. Ary tena dano marinina ka mbola izaho koa ny fototry zany aminao. Lehilahy tsy misy saina ianao fa mampifangaro ny paosy ny viliany ambony latabatra. Za ve no ataonao an'izany? Iny anty mba loatra ka. Andriamanitro. Mialahy ianao fa za mitolona eo. Mafloka fa inona zao iadinareo zao dada sineny a. Eny koa ny anao ry dada fa nahoana vononao ny eny. Nahoana no zany hoe vononao ry jola? Fangany eny ny voto eo. Fa izy ndray e. Zany ny ty fa ny zanany no mamono azoko. Be vava loatra ko. Azafady ny fa mitovitovy ny fijeriko anareo sady mbola nitolona anao izy ay tsy izy ny vo fa ianao. Efa ny tenanao foana fa mba hijery tsara zay zavatra ataonao e. Mety ho zavatoza mihitsy ny tranga raha tahaka. Zay ka aleo mihitsy ny zanany ihany no ananatra azy e. Ianao ry dada ny tena ratsy fanahy ka de inona ny daka mandrivorivo tatazo. Fa maninona ny lalitra ny varavarana ny sombana fa aizy izy teo ry neny ny tsy vo. Inona antosiny e. Nefa io ny anjery fa vovoinga an'le hazo kely tena tapaka mitongotro marina. Andraso fa ho daroako amin'ity hazo ty. Oka lesy nyrola fa tsy akamely mandry ane, tsy akamely mandry lesy. Ty alalan'izany fa mpamono vady ianao e. Ialahy angenina nisy totondry andreniny lahy teo e. Izay ihany. Orjejo. Etsy ange ianao e. Ahoana fa mikarakara sakafo nge eto e. Ahoana marina ianao ty fa tena mahakahalany raha zoko ny tedikadinao tsy mahomby ty Tsy mahomby ahoany? So fampirafisana anay amin'ny rahalahy zao fa inona ndray ary? Ka mahatsiary mangirifiry loatra nge amin'ny ataon'ny zokonao e. Akoatran'izany rehefa tsy mahazo rariny avy any ivelany any izy de tsy manome vola mihitsy. Ka inona no ataoko ao an-trano ao fotsiny e. Ihany fahafatesana amin'ny anohanana sy vono lavo zao. Zao nefa tsarovo ry jejo. Za no mitondra fahaisana amin'izao fiantrako anao zao. Fa maninona ianao zao? Atry de mbola resahana aminao ndray ve io masoko mangana be io e. Ny molotro mbola mivindina voany direkta an'le ry. Afa tsy voatonao anaty koa.
Naninona tokoa zao re mba hiafio kely eky fa mafy koa angeny manjo ay maninona tsara azafady nareo no manao zay ataonareo any ka zany miaritra ny vono ohatrany moramoraino fotsiny eny izy zany ka inona ary nataoko andresy lahatra ny zokonao de mba tatazo ny tontolony efa leo ary fatritra ianao zao no mba hariko am'izay atoniko tsy anaky an'izany tsony ary jejo ny oriko azy zao efa mila hitovy tantana mitavako ka mbola hitady lozandray ka izy ary mba afaka hiaro ay ka mitady avandray fatritra hafa nalanao amin'ny sarotra aiza ndray no ahitako fatritra hafa fa rapahana raroatra no mety ho betsaka ka raha iova rapahana raroatra koa raha ny anarako de ho inona ny ao anatin'ny eritreritra io aleoko lavitra ary zay toy zay rapahana raroatra avy any ivelany de mirasoanao atanjatsaina hitatiny totorondro be ny rabe ny ombe moa za mba famalinao ako de za zany miara-ny fahavoazana fa ianao hiadam-pinahitra eo amin'ny fialiko alofana tamiko ka raha ny marina nge de mba tokony ho taitaitra an'izao fahajejejoko zao koa nge ianao de ianao zany ry jejo le biby lavana amin'ny fakam-panahany adama zany marina ve no mahevanareo ka efa maharary loatra ange ny dariko ataony jokonao ay ka tsy aleo ve enao no iarahako toy zay olo-kafa ka zao ary raha manaiky ary ianao de andao hifanazava amin'ny razoko fa tsy laitrako ny dariko lerika mihevitra zany ianao fa tsy mba nahalay mpanahy tamiko fa izaho ihany no nadala aminao aza mamofo ny zavatra efa lasa any fa ny zava-misy ankehitriny no atrehany ndry zany anga moa tsy efa fantatra rabe ny ombe fa ianao no mbola mieritreritra ny alabala de mandainga be aminy otry fa iza no nampianatra andainga fa tsy hainao matahotra ny tia manesy ny tontolo ny razoky zay no ilako anao hizaka ny fahavoazana miaraka sika de zareo any am'izay zaranao azany ana ny daroka sy ny rokalika fa za kosa aloha tsy ho azonao interana tsony fa leo ay mba lehilahy foana fa mohaka sy vendrana ianao ka tiaka vadin'olona fa za ndray aloha tsy sarim-bavy hita fa lehilahy matahotra adiko te hividiny lohany nefa matahotra ny masony tsy maintsy aletiko aminy foana ianao fa minana-dala ny ajejony tio ihany eny natafidy talalina toy izao tahak'izay tsy nampetranao an'ity ka iza rery fatritra ny fianakaviana manan-kilema fa aleo hitambarana eny tena misy kilema mariny tika miteniteny foana aza maikamaika ny ala fa mbola hitony tantara ao dary dada ao very dada ohatray fa mba haninona ty amiko ty alahy ty ny fiarabana very dada tsy mbola vita akory de zany ny teninao raha mba tonga hitsidika anao ny zanakao de za ndray zany ny arahabany la voalohany ka manahoana aloha ary salama ka ahoana ary nareo any zao mba manahoana ka efa elaela ihany zay tsy nifankahitany zay manko ka avy amin'iza moa ry dada ny fadisoana asako raha mba nandinika sy natsapa teny ianao de tsy ho tafasaraka toy izao sika telo mianaka ananatra zany no atongavany lahy ty vendrana sy tsy misaina zany no ialàndray no ananatra fa ny ajejondreny lahy ny ala tamin'ny tokantrano ny amondrony ralahiko tsy everiny lahy akory ka mba anontany anao koa ary aho hoe inona ny antony nahatonga ny kilemako toy izao voajanahary io ko sa zany no endrikendrehan'ny lahy ho nahatonga an'izany koa ka hita fa ianao neny nahatonga izao favoazako izao ko ka Andriamanitra no mena tsiny fa nga efa lehibe lahy tamin'izany no miteniteny foana eo raha nahity alaha maninona ny tsy nirarana ary aka ka na ny famalinao aza tsy mandeha amin'izay laoniny akory ineno ihany nanambara fa izaho tsy mbola nahita masoandro akory tamin'izany zany nge de efa mitory fa ianao ny tsy misainy za ndray ny tsy misaina amin'ny lahy ialahy menakendrio no adala mitady anohatra ray miala tsiny ary dada fa izany ny hevitra entoka andresen-dahatra amin'ity toetranao mamony vady tya ary aza iverinao maditra neny rehefa nangataka fialokalofana ainy amin'ny dada fara ahoana tokoa moa le tsy niady izy roa ao zao ka inona ny tsy mampilamina ny sainao amin'izany fa izay vita de vita ny manaraka ny tokony fanakekezana de ono aly ty de tena mivady tokoa ve tonton sy ny reny lahy ary ray fandrina mihitsy izy ry dada fa inona no mataitra anao amin'izany atray marina tena maty avadiko malalako fa tena lasany le tsy vaniny iny mihitsy ka rano maso tokany ianao zany ny ainako te ampijaly vady eo ka ovonoko iny raha hitako te vo maika tsy ahita azy ianao ka tsy maintsy hitako le tsy ny raha mbola samy velileto aza ihany ka namaty azy izy de tsy ahita ny enitsony koa ianao
fa nahoana lotivinjola ha satria tsy maintsy higadry ianao fa mamono olona ka mety amapolo taona vao ivoaka raha ivoaka dia inona tsony no vitanao amin'izany ka de marina tokoa velo ty zany ka tsy hitsitsy anao no lalàny tadio tsara zahay ka zao ary letsy mba reso mangina letsy ary renylay iverina resy any ianao ry dada ka ilozana miolakolaka eo ahoana letsy atao modiny labe marenina eo mety ve zany hevitro zany ka ongoty hatramin'ny farany ary aloha ny etraketraka amin'nybady dia ho tonga izay fanirina ao amerina azy zay ka zange lesy tsy aninona azy tsony fa efa tritra no donainako raha mbola miadaladala amin'io taoko ka raha izany no tianao atao dia tsy mampita nininina amin'eny aho fa ahoana marina ny hevitra lahy ty fa to zany reny to enjehana izy zanyko ka ianao tsy inona misy fahavoazana fa tsy ny olona no tadavina ho fofona ho faty efa manaiky anao fampihavanana fa ianao indray tia no mitadiloza ka izany no ao an-tsainao dia aleoko ihany neny manambady any tonton raha fatritra dia olotizonjola dia ahoana ihany lesy zany ahoanahoana fa dia ampiara amin'ilay sariny ao an-trano ny fatezeranao mba afaka ny alahelinao ary ka zany ve lesy tsy lasa aloka fa mieritrereta tsara eo ka raha mbola mikiry amin'ny hevitratsinao ianao dia mahaiza mionona mba manao ahoana ary zao dadatoato raha andondona tsy ho reny mihitsy kanefa tsy maintsy miresaka aminy aho fa tsy ilamina mihitsy ny fianam-pianakavianay raha tsy misy olona efa zokonjokony to azy andamina aleo raha nga tonga dia hiditra fa ariva eto foana ny andro raha iantso azy izy zany dadatovy izany miteny ato zany sa vahinony iza ho azy ao tena izy marinako dia fa ahoana ary midira fa aza mihenahena fotsiny aho za ihany ry dadatoa mandro soa fa taka ny olona vahiny ko seko manao ahoana dadatoa tsara fa manao ase manao adaoly nareo any tsara tsy dia misy maninona dadatoa zay ary maninona seny miaoatraoatra indray miditra ato ka taitra be any na eno anao namaly mivantanako dia niveriko hoe vahiny angambo izao miteny zaoko sa ve nanafina fotsiny dadatoa hatramin'izay inona no anafenana zany zava-draty tsy maheno ninoninony zany ry se ka dia hitany se tsara azy ao fa maheno tsara na hibitsibitsika azy nareo fahalybe aho zany ka ilaza amin'ny fianakaviana aza mbola miteniteny mihitsy aloha na amin'iza na amin'iza fa ise zao ny mahalala voalohany fa dia inona fotsiny zany no ataoko rampagnino aloha mivava fa manana ny fotoana ny daholo ny zavadrehetra mba ataoko amin'ilay fiteny vahiny hoe surprise ary mipetrasy misaotra tompoko ka hanao inona anatindiany se misy vaovao hafahafa ngazy sa mba malahelo misy tokoa fa ianao marety no tena mahaliana ako misy zava-miafina tsy tianao mbola navoaka ve no dinao tsy naharehatra amin'izay sa tena vo tokoa ianao fa nisy ihany ny fanafodina merina fiainonao tsy mbola tiako ho tenenina ny se aloha zany zao fa aleo amory ny mpianakavy dia eo sika no anala ny klematsika rehetra dia hiara-mifaly tsy dia tsara miresaka be sika mianaka fa zao no izy eny ary dadatoa aza miseho mahafantatra mihitsy se aloha fampitondraky taratasy hoentiny se any amin'ny zareo ho tonga sy voreto dia eto sika no anao fahagagana mety mety zany dadatoa fa soratiny ny afatra ao ary ody ody nety aiza lesy njola aiza ay ve dady manahoana ianao tsara fa nareo aty manahoana ka salama tsara daholo ka ary mandrosoa moa fa eto ambaravarana fotsiny no miresaka dia eo mipetrapetra ary raisy ty reniny lalo ty any andako zay ihany izy fa inona ary ty mitsangany amin'ny foana eto ty nefa reo ny seza eny letsy misotra betsaka neny eo neny ahoana avy aloha fa misy vahiny ato vahiny tahaky n'inona aloha zany fa ny asako mbola be
ka raha tsy tonga aty ve ianao ahalala azy fa iza koa ny vahiny amin'ity andro amin'ny enina maraina ry tony za ihany rery jejo aha sambasambo zany rigarabe ny omby a ka manahoana aloha ianao e zoko zao salama tsara hitanao zoko ka inona ho ny vaovao entinao e ary ahoana koa zao fahatongavanao tsy mbola miposa masoandro zao na ny nofo ratsy anga za zao a raha tsy ny fikarakarana ny rafatritra monjy asa maraina de mbola atao ampandriana tsy misy resaka idirako zany fa andeha amoka koa aloka mandehana koa laha mandehano fa tsy laiko ian'ny resaka eto e oadray zany mbalohanao rabe zanakao ve de roadrana tahaka zany ohatrany hoe jalamboto ery ny fanaovanao azy fa tsy misy fanajana ka ataony ahoana tokoa moa ny mba hanajanao raha toy izany ny toetra seonao azoko ka ianao ange raha matotino atondehako ty fa tsy nizazy iny e zao aingana raha fa mbola be nge ny asako e fa o raha matotia inona loatra moa ifatritrany de voakarakara tsara tahaka zao ka nefa tsy vitanao tamiko zany araka ny mahavady andefo mandrinao ahy inona ny tianao ilazako azy zandrinao sa vady keliko zany ve mba fiteninao amiko tena faniratsirana tanteraka ane zany e raha tianao fantatra de ny anatratranaireo miray fandrina mihitsy ny diako raha matotia ka hijery ny fandrinanay mihitsy zany ianao hanapirofo fa tena mivady zay tena ho felahako ny temainy ao anao raha matotia aza mba izany anaovanao vavabe to zany tsy mahatsiary tena ngaranga ty fa ty atran'olona ianao io fa ianao ndreny to ohatra ny to manangam-bovonako efa maniry ny anatratranay ihany ianao de alao ery ary rerabe ny omby vady malalako ahitany mariny ka ho ampedinao aminy azy zany raha tsy diso a de izay no alehanao vao maizimaizina ty na hitory afa mijangajanga na adultera ho ny teny vahiny ary aiza moa zany zao ty fatritra zao ka mbola ao ampandrina izy miandry ny sakafony tena sa ianao ry jejo ny saka matory afo ty no alambolombava ka andrangitra zany ianao ndao efa eto amin'ity efitra ray ity ihany sika de atoroko anao ny fandrinako eto amin'tyko dory ty eto ny fatoriko azo sitanao tsara zany aloha azoko e ka aiza indray zany ny an'ny fatritra sy injolaka aiza dre afidrafinao tsara indray ny tongotrao etsy amin'ny efitra ilany sika io ary izy fefa mifo mazava koa hatreo ahoany zao manahakatrady mbola maizimaizina ty aminay zao raha zoky na zokony azy se tokony mba hanaja ny tokantranon'olona ihany fa tsy vatravatra toy zao mazava angambo zay fa milazao zay tianao ambara fa efa hitanao avokoa ny zavatra ny tadiavinao e tsy mahateny ianao raha torika ngo ianao am'izao fitabadabana vao maraina ty amiko zao de ho sahirany fa anga anyla rery ty lite tranolovany ely ty ty raha izany mba eritreritry se de ao koa zaraina koa io trano be andrazany ipetrahany se io mba manajaty iny efa samy menany anjarany avy tsika ny anse moa avy amin'ny dada fa ny akosa avy amin'ny eny ka aoka tsy fampitsabaka mihitsy fa tsy adala koa reo ray aman-drentsika tsy enjerediredi ny lahy fa hitady ny marina momba amin'ny fiarahanareo sy ny vadiko nalainy lahy tsy ana mazava am'sy ve ny hita masony se raha malahelo ny vadiny sese de io izy eto any raha tiany ny anaraka any se mazava angam'izay tsy odikoa ako zay raha tsy miova sy manome toky fa hiala tanteraka amin'ny toetra mamofady ianao ary atao eo anatrehany vavolombelona avokoa ny fanekena am'izay de ho tamana fa raha fiatsaram-bela tsy fotsiny ny tenenanao ka de aleo mihitsy misaraka sao fa afatesana no miandry ahy ihany fa izany de mbola ifakahitsika zany zay dada efa mandraky ny tsy makatoanao intsony veneny de mbola mikafarafarapitenenina ihany ianao aka izany letsy tsy ny maiky no atao ary rary ny raha lomoniny eny tsy nitory anao any amin'ny tribonaly anefa izy fa mba nitady fialofana amin'ny dada farafatritra marina mihitsy lesy zany kanefa mbola indro ihany ianao fa mitratrevatreva ty antranony aoka zay ty herisetra mbady ty ry dada sao ampikadra anao ny afarany ary za makala ny raha lahanao raha nanaiky ny ampetrano aneny izy ay alahy koa zany efa tena be saina toy zany keo alahy tsy hamaly ny teninao ntsony ary dada aoka zay aloha ny amin'iny fa ity misy vaovao mahasoa antsika rehetra avy tamin'ny dada torainy rozy ka hovakiko aminareo eto oty ranada oty enao ve adaly
olona lalo dalovana arian'izany andao hiditra avy an-trano fa arivety ny andro raha matotika. Ineny ange fa mahalala an'izany fa mbola manalina andro ihany e. Marina ny andada fa andao tonga dia hiditra. Aiza ringanoatra? Tsy eny ny faly eo manatrika azy mihitsy e. Manahoana ranada? Manahoana nareo? Ay tonga sady de misaotra nareo mba mitsiditsidika. Ka manahoana zato izy ringarainy rosy a? Tsy eny zany roneny fa mba hampio amin'ilay baikimona efa mahazatra azy a. Eny e, efa manao an'izany foana ange ahy e. Rabaina manokana koa ianao ringa rafatritra mba tonga soeto aminay a. Misaotra tompoko ary faliko eo mahita anao. Zay no hoe lary ranada fa iroso amin'ny resaka manaraka sika. Fa asana mba azonao tsara ihany ny resaka miaraka amin'reto baikimona ataoko reto na tsy? Eny e, aza matahotra fa azoko tsara ka. Fa inona indray ny manaraka? Manao azafady raha avy hatrany dia miteny. Tonga izay efa mianaka ry dada toa araka ny afatra antaratasina ampitondrainao ahy. Ay, de mipetrapetra ary fa reo ny seza. Azafady raha zay aho vao mampipetraka satria mbola tsy te hampiseho avy hatrany ny momba ny fandrenesako. Atre? Fa mba natao vahagagany e. Ry, fa ahoana ary zany ny tonga dia namaly avy hatrany ranaday. Atray, ka efa mandray izy zany fa tsy niandro baikimona tsoniko. Atray, finona koa ty mezany larinjola ha? Avelo amin'izay izy mba hiteny e. Fa miveritsiko le mamandra-pahafaty anga io. Ahoana rinjola ny dinika anareo mianaka taty no tao manova zava-mahagaga toy izao a? Eno a? Nareo ange toa ohatrany nanao tsinotsinona azy loatra e. Ka seho anankehitriny tsy mahairery azy. Misy namany manampy azy ao. Marina ny enjola ry izy roa fa tsy nahatsikaritsika teo mpiandohana. Andry, fa ialanga mahalala ny momba ninganoatra no miseho mpaminany io koa ka ha? Ianao anery dada tsy mba madio resaka e. Fa fanambaniana olona ny be ao andohanao rehefa tsy mitovy saina aminao. Fa mba avy aloha hiteny ny sasany. Lazao ry dada fara izay fantatrao fa avy aloha ry zareo avariana eo e. Zao a jere fa misy bokotra kely na aparay io miteny vahiny mipetaka io amin'ny sofiny io. Hitanareo mahagaga raha tonga dia mamaly izy e. Efa maheno tsara amin'ny alalan'ny milina kely madinika any anatiny any. Efa fantatro mialoha io fa tsy niteniteny taminareo mba ho fagagana aminareo. Izy ihany mba nikarakara ny tenany ka dia aleo izy no hitantara e. Ay zany ny sokosoko mangina taty alahy zany anala baraka anay fotsiny ko. Ka efa makaleo any aty lavanareo io ko. Zany ny anao rabe ny omby a, efa tonga saina ny zaza. Aoko zay ny fifanjevonareo amin'ny fifamaliana fa efa eniko daholo zao ny toetranareo. Ka velao ahana zava amin'izay satria mbola ho lava ny resaka. Gastitan Taragas. Eny ary ranada, ka dia miaino anao zahay amin'izao fanasanao anay izao. Fa isaorana be dehibe tokoa aloha Andriamanitra tamin'ny fanampinanao andre tsara e. Ka aoka mba hanazava kely alohan'ny dinika ifanaovantsika eto. Tena zavo-bavona naitrinay tokoa zao ringanoatra ka marina e. Ka dia isaorana neny tompo e. Ka misaotra nareo be dehibe koa. Zao no izy. Be ny zavatra tsy de nazava loatra tamiko no io aretiko lalo-dalovana io, indrindra ny momba antsika mianakavy, fa tao mifanipaka taka amin'ny valalakarona. Mahazavo zao ankehitriny fa misy tokoa ny disadisa ka dia hiaraha-mahanjantsika. Zay ny antony antsoko anareo. Ka no arana da iza ny nanome an'izao fitaovam-pihainonanao zao sa dia mba nanatina dokotera fotsiny ianao? Nisy ny atrako tokoa e, nefa mbola ho hitanareo ihany izy fa ho avy ifanatrika amintsika eto. Mandra-pahatongany anefa dia mbola hifandinika kely sika. Ka zao no izy. Inona ry jejony nahatonga ny fisaraha-toerana eo aminao sy rabe ny omby araka ny mba enoenoko tapotapoka tamin'ny resakareo. Ka zao nge tsy tantoko tsony ny herisetra nataony tamiko fa saika hanimba ahy e. Ary matetika loatra io herisetra io, na dia hoe tsy tiako loatra aza nge ny andaon'ny tokantranonay e. Fa maninona? Ny fahasarotam-piaro no tena manindry be ny feon'ny fieritreretany noho ny fomba fiainako e. Na diditra zany ianao ka nanao fitandro ohatra ihany iny azafady ringanoatra fa aleo zano amaly an'izay fanotainao zay raha sitraka ao a.
tsy maninona fa ny fifanazavana no ahitana ny marimaritra iraisany. Jejo moa no anaram-bositra ny menarao azy ka de ino nentinay niaranena nandritry ny taona maromaroko. Marina zany satria ohatran'ny sarisarin-dah ihany izy tamin'ny fahazazany de netiny hatreo amin'ny fotoana nanambadiny de mbola tsy niala aminy io ka mety ho diso hevitra ihany ianao ringaanoatra raha izany ny tena raikitrao ao am-ponao ao fa efa fantatrao kosa fa raha zay lalao ny tena anarany. Ka izay indrindra ny tena nanairana ny saiko e ka tena nahatonga ny fahasarotam-piaro tao amiko mihitsy. Efa fantatra nge zany raha be raha mbola teo ampiarahana fotsiny azy sika e kanefa ny tianao hatrany a matoa nisy ireny de tsy avy amin'ny sitrapoko loatra fa efa toetra voajanahary tamiko kanefa de nanaparanao ny fahatezeranao matetika foana ka na ny zanantsika aza nanjary nanakilema vokatry ny herisitranao ka tsy nahatody ny fianarany intsony izy hatramin'ny farany. De ahoana zany ringaanoatra? Ka jejo loatra ny ranabavinao na anaovany sangisangy adaladala amban'ny fatritra zandroko nge. Azafady raha soko fa za zanarino mifakifakim-piheveranao any zaniko raha tsy nisy ahy vadinao de efa nanakilema raha tsy maty ohatr'izay no ny fampijalianao azy. Sary efa tsy de be teny loatra de avarina ty dolo ny rihatra rehetra ka farery zany lahy zao fa tsy mieritreritra ny tokantranonay. Sanatry tsy izany ho andrava ny tokantranonareo e fa ny natao se azy no dady avy amin'ny fialokalofana tany amiko. Mino aho fa mazava ny resaka hatramin'izao ka ny tiako lazaina aminao rahabe a de manana finiavana novan'ny toe-tsaina lomorona fa nanambady hafa no zaza ianao a ka mbola io klema kotrehany fonao io no mbola hita tananao ny tokantranonao a tsisy hovanina no avy ny taranakao ary tady io fa mety hahafaty anao tampoka raha io toetranao io a. Marina ngery ngianoatra zany teny ranabavy zany fa tsy hoe fombako azy ka de raiso ary ny andraikitra ry dada fa nasamy manana ny klemana asika mianakavy a rehefa vonona ny andresan'ny sarotra de irava-maina ny sain devolo mitady ampisaraka atsika. Ka ny tena tsy tatiko nge de ty fatritra zandroko manjary rafilahiko mampiditra amin'ny fankalany ty e zay mihitsy. Andre inona no ikaroanao ny tantara efa lasa raha amerina indray ny fihavanana ianao e olombelona ihany koa ny tenako ary efa zatra ny miaraka mambady ka tsy tokony hamofo fotamandry indray sa tianao mihitsy ny varotako tena zay vao mazava aminao ny re. Oka arsera zokony lasa ombany lasa fa azantsika fonina tsony a fampihevanana zao ny tokony mahasotsika rehetra. Mangataka aminareo mba tsy hanotsony na merimberina ny efa matory fa andao hibanjina ny ho avy. Ka za zany no andefitra ka raha tsy isy ny fifandeferana de mbola hanohy ny fiainana tsy manjary hatramin'izay ihany zany ianao. Eny azoko nahotsika fonoko ambony ambany azy zao tontolo zao tsy ahita rariny amin'izany afa de aleo zany manadino ny lasa e zay. Rehefa mamerina ampitiavana ianao a de isinja tsy kelikely ny lasa raha tsy vita hatramin'izay. Misaorana Andriamanitra aza rehefa tsy nitory anao hatramin'izay satria mbola ahoana ny fitiavako mahavady andefy mandroko anao e mba hanangidy tamiko tokoa ireny ringarabe a kanefa ny laferana mandina hony de noho ny fandeferana e ka tsapako zany ankehitriny e. De tsy nampaninina anao mihitsy zany nampirafy anay mindralahy tsy araka zany eritreretrao zany tao tsaiko a fa mba fanomezandesona ny lehilahy toa anao mpampijaly vady rehefa etiny zavatra avy any ivelany any amin'ny sitraporatsiny a. Ok zay mba tsy hiverena ny ady hevitra tsy mahomby de misaotra an'Andriamanitra tsika amin'ny fitiavany sy ny fahasoavany rehetra noho izany tsy afaka ionina fotsiny aho fa ampiasany zany fahasoavana ny meny azy any. Iraly sy jezy de niara-nianatra mahafantatra tsara. Azafady tompoko fa mba matsiaro kely aloha ankehitriny ay ve de mbola voazona ihany zany anaram-bositry ndry zany tsy maty mihitsy zany hatramin'izao akia. Ay ve ka inona vaovao e arabaina aloha tonga soa eto aminay ka natsoina mihitsy izy anatika atsika eto ary misy dikany maheo azy izy ny raly manana namany jejo taloha ary reo ny fianakavianay raha matokely raly. De faly mafantatra ndraiky zany ve aloha e tena faly akia mahita ndria de mbola ho faly be mihoatra n'izao ndria
fa tsy saraka mandrakizay tsika raha sitrapon'Andriamanitra kia. Fa ahoana ki? alao hoany manohy azy. Fa ahoana ranada zao a? I ralimanana no nitondra ny fanafody na azahoako nandre tsara ndray, ary nanaiky ampitiavana ny ho andefo mandrika io rehefa naneo ny fitiavako azy aho. Ay, vare. Ka zao nge nanana fofombady aho taloha saingy voan'ny areti-tsofina koa dia niova nge ny heviny dia nandao atsy ankiteny izy. Nikarakara nefa ndray aman-dreniko dia tafaverina ihany ny fienoko e. Zao nahazoko nanampy ny anadahandry izao dia zao zay nakambapitiavana zao retsy a. Ay ve. Ka nafoy vola be tokoa izy ry zareo a. Saingy tsy nilazalaza taminareo a raha tsy zao, satria manana ny fotoana ny zava-drehetra. Dia misaotra indrindra kirary a. Ary maniry koa raha maniry zay rehetra ny atateraka ny raharahanareo sy ranadahy e. Ho anay rehetra zany firaritso anareo zany e. De mirary vady sambatra ho angiako zay a. Tena azafady aloha re olona, tena mampihetsi-po tokoa zao fionana tampotampoka zao, ka sady nampitodika ny saina maneritreritra amerina ny tokantranona efa teo amorotevana ndraiky, ka ekenao ve zany raha zay lalao malalo koa ha? Izaho koa aloha tsy anaiky atao hoe njolo zany tsony ny tena anarako de hoe Gerson ny atsona. De mba iova koa sao tsy ahita vadika. De inona zany no asolan'ilay teny hoe Clément-mpianakaviana? Fianakaviana mentsy. Gasty Tantaragas. Clément-mpianakaviana. Nosoratan-drazan Jean Rivo, novelomin'ny Rakoto, Faly, Andry, Iony, Ioly. Nandray feo sy nanantondosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.